Mahafinaritra toko klasy toko vavy tonga soa atao anatin'ny fandaharana alalino amin'ity anio ity mbola manjavozavo ny hoe inona no hotohin'ny resaka pacte de responsabilité ny mémorandum de stabilité sy ny resaka majorité amin'izao fotoana izao. Ny ombonan'ireo voambolana ny verimberina ireo dia ny hoe everina fa hitondra ny amin'ny fitoniana avokoa ny fanatanterahana izany tahaka ny fifidianana communal farany teo. Ahoana nefa ny ahafahana mametraka izany hoe fitoniana sy asa fampandrosoana izany vonona amin'izany ihany koa ve ireo mpitondra sy izay nanao izay rehetra natongavana amin'izany ihany koa ve ireny mpiantsehatra rehetra ara-politika ireny tahaka ny mpitondra fanjakana sy ireo hery politika samihafa ihany koa mifanaraka amin'ny fitoniana sy ny fampandrosoana izay irairaina lava ve ny fihetsika izy ireo. Ho fakafaka antsika ny raharaha politika ny tranga teto nandritra ny fifidianana sy ny taorian'izany hoentsika amalina miaraka izany fanontaniana izany atao anatin'ny fandaharana alalino fondao ary. Zoma faraka amin'ny telopolo ny volana Jolay 2020 sy 2020 andro nanaovana ny fifidianana communal teto Madagasikara. Raha tsy ahivana misa 3,790 ireo commune teto Madagasikara taorian'ny fironan'ireo commune vaovao 470 ny tany am-pandohana dia efa tsy nitovy ny tadidokanga teo amin'ny fomba ny karakarana ity fifidianana ity. Mbola maro ireo lafin-javatra tsy hitomombana na teo amin'ny arabola izany fa indrindra ihany koa teo amin'ny lafiny fanomanana. Ohatra ny raisan'ireo vondrokery maro hevitra fa tsy ara-dalàna intsony ny fijoroan'ny senita izay natao hikarakara iny fifidianana farany teo iny nefa mbola nanizingizina nitazona ity rafitra ity ny fitondram-panjakana. Maro no tsy afa-po tamin'ny fikarakarana ny fifidianana communal farany teo. Maro ihany koa ireo tranga nampiaya nandritra ny fifidianana ka nilazany ny hery politika maro fa nisy alabato nandritra iny fifidianana no karakarain'ny senita iny. Olana voalohany resaka lisy mpifidianana maro tamin'ireo olona efa nifidy nandritra ny fifidianana roa farany no tsy tafiditra tao anaty lisy mpifidianana. Maro amin'ireo olona izay efa maty no mbola tafiditra ao anatin'izany lisy mpifidianana izany. Toy izao ny fimenomenonana nandritra ny fifidianana. Problemako teo zany le kara-pifidianana tsy hitako dia ny kara-panondro ny anina nefa za mifidy présidentielle tamin'ny teo dia nefa manjary lasa tsy hita ao anatin'ny lisitra zao. Zavatra hita anomaly hafa koa olona efa maty mbola hitanay atao anatin'ny lisy mpifidianana. Ity resaka lisy mpifidianana ity izay efa hatramin'ny 2020 ny volana aprily farany teo no voalaza fa nikatona ny fahafahan'ny olom-pirenena manamarina ny anarany ao anatiny. Nagaga nefa dia nisy lisitra roa samihafa indray nivoaka raha ny zava-nisy nandritra iny fifidianana iny. Profon'izany nisy olona hita ao anatin'ny lisitra voalohany nefa tsy hita ao anatin'ny lisitra roa hafa na izay hita teo amin'ny tranokalan'ny senita aza tsy mitovy ary nisy fahampisamihafana. 7 ny elanelana tamin'isan'ny mpifidy tao anaty lisitra nivoaka tamin'ny 2020 ny volana aprily sy ny lisitra nampiasaina tamin'ny fifidianana farany teo. Ny zavatra mba iangaviako aloha eto dia ho antsika rehetra izay manana internet na afaka ihany koa mitsofoka amin'ny seraseran'ny senita dia mba jereo tsara mihitsy ny jereo tsara ty zavatra ty tamin'ny 2020 avril no farana no amin'ny fomba ofisialy fandraisana ny anarana inandreo lay fidy manerana Madagasikara. Tamin'izay dia nisy chiffre navoaka dia avy eo indray nefa amin'izao fotoana izao mba jereo ihany koa no sitan'ny senita io ny hoe firy marina ny tena isan'ny fidy voasorotra anarana dia ho hitanareo ao fa ny hitanay aloha ohatra amin'izao dia manodidina eo amin'ny 9 sy 3 alina averitra mandeha 9 sy 3 alina no elanelana misy eo amin'ny lisitra nentina nifidy teo tamin'ny 3 Jolay sy ny lisitra voalaza fa farana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 2020 avril. Nakaiza zany ireo 9 sy 3 alina mahery izay lisitra ny farana tamin'ny 2020 avril. Zay zany zao profo mbangana tsy azo ialana mihitsy io ny hoe hafa ny lisitra arrêté na taperina tamin'ny farana tamin'ny 2020 avril sy ny lisitra nentina mifidy teo anelany teo zany ara-dalàna ve zany ary zay ny lazanay hatramin'izao fa hoe io fifidianana io dia ho an'ny feoany midirerina ho masaka atao voaloham-pizaza fotsiny ary dia azakazakana raha ito satria misy zavatra mamaky atao.
raha tsy ivina maro tamin'ireo olobe teto amin'ny firenena no tsy tafiditra tao anaty lisym-pifidianana ohatra viditsy amin'izany ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka ny kandidan'ny Arema teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra Andriamatoa ary manana Raniry Arnosy teo ihany koa ny kandida Tany Toliara ny général Camille Vital ireo tsy fahatombanana teo amin'ny lisitra ireo izay sady niteraka savorivory teny fotony tsy fantatra izay tena tanjon'ny fidinam-panjakana tamin'izany raha ny tatitra voaray ohatra dia maro ireo commune nahitana olona tsy avy eo an-toerana akory nefa notoeren'ny olon'ireo kandida sasany ampidirina ao anaty lisitra tsy misy intsony ny fanaraha-maso ny birao mpifidianana ho an'ny teny amin'ny commune Ambomanga ohatra no nahitana izay tranga izay ny aty Ambomanga zany a dia manamarika izay fa misy kandida anankiray zany a izay miforce ny président de vote sy ny président Fokontany apiditra rajo amin'ny liste électorale ny zavatra eritreretiny moa dia ngamba ny fehezerana azy dia hoe annulé ny résultat ao amin'le bureau électoral ka ny angatahana dia mba tokony manao réaction ny CENI tamin'ny zavatra ohatran'izany satria aminay zany dia fanakorontanana ny fifidianana ary tokony samorina le olona manao an'izany Fokontany misoavy merina zao nefa nanaiky an'le rajo kanefa izy mbola mitety Fokontany hafa tsy mety manao le président de vote dia rahonany io candidat io zany fa zay mangataka hoe raha tokony misy fepetra zany mba isin'ny senita mikasika an'ireo olona manao ohatran'izany ny candidat manao ohatran'izany tranga mitovitovy amin'izay ihany koa ny tany Lakaka izay nanomezana karapanondro santo ka andian'olona maromaro mba hifidy kandida-mpanjakana sainginy tamin'ity tranga ity kosa dia vao marina fa kandida-mpanjakana no nanao amboletra nanao izay fandikan-dalàna izay didina eo amin'ny 900 eo ny isan'ity karapanondro santo ka naparitaka tao Lakaka ity tsara ao marihana fa izy ity nalalàna hoe karapanondro sandoka izy ity raha mijery sika zany amin'ny karapanondro tena izy dia misy mahasamy hafa azy tanteraka misy ity amin'ny karapanondro tena izy raha mijery sika ity zao tena anazy ity mena be mihitsy io karapan'ny kasehany io fa raha mijery sika amin'ity tena ohatran'ny violet le cachet zany ankoatra ny resaka lisym-pifidianana dia olana ihany koa ny resaka kara-pifidianana raha ny lojika ireo olona efa nanana kara-pifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka dia tokony ho tafiditra tao anaty lisitra tsy izay nefa nozavanisy tranga tsy mbola fahita nandritra izay ny sy ny fifidianana teto Madagasikara ihany koa no ny tranga teny Ivato lehilahy iray manana kara-pifidianana miisa 10 tsy fantatra na fomba ahoana no nahafahan'ity lehilahy ity nahazo ireo kara-pifidianana marobe ireo saingy tratra ihany ny lehilahy ny fanaparitahana ireo kara-pifidianana ireo izay ahafahana mamorona kara-panondro santo ka ahafahan'ny olona mifidy imbetsaka mandritra ny fifidianana teto zany tamin'ny naraina teo nisy olona anakay chef quartier amin'ny fahefatry chef quartier 4 zany ny quartier fahefatry nitondra carte fifidianana 10 isy dia hoe fomba ny excuse natao zarainy io zavatra io nety sady nanakaikaiky ny bureau de vote tatya zarainy tatya tokotany rehetra tonga tatya amin'ny tany fifidianana rehetra tatya fa lazainy fa hoe misy olona tsy tonga nakany azy dia nikorotana ny vahoaka satria tsy mazava zany amin'ny vahoaka zany dia nikorotana ny vahoaka tamin'ilay izy dia rehefa nikorotana ny vahoaka dia lazainy sy excuse ndray moa zany zareo tamin'ny président Fokontany sy ny ana dia tena efa anina mihitsy izy hoe tokony ana fa tokony tamina toerana anankiray na hoe bureau anankiray zany nizarana le karatra raha ohatra ka misy olona tokony mbola tsy nahazo ohatra ny fizarana kara-panondro ihany fa le izy nefa tsy izay le izy fa le izy zavatra tsy mazava mihitsy le izy zaraina taty akaiky ny bureau de vote mihitsy le izy nomena sokosoko hoe tiany anao ary tsy nisy olana tsona hoe tiany anao fa tonga dia hoe nomemena fotsiny amin'izao le zavatra fa isan'ny nanamarika ny fifidianana iny ny fisian'ny alabaty goavana sy ny tsy fanarahan-dalàna hita teto sy teroa tsy ny teto andrenivohitra ihany fa hatrany amin'ny faritra indrindra ny tany Fianarantsoa ny tany Mahajanga sy ny sisa olana niraisan'ireo faritra samihafa ireo ohatra ny hoe nisy vata fanjatsaham-bato efa nisy vato mialoha ary efa tsy nihidy intsony ihany koa mialoha ny nisokafan'ny birao fanjatsaham-bato voatonona matetika ho isan'ny loharano ireny korotana rehetra ireny ny kandidan'ny atoko HVM sy ny TIM manazava ny zavanseho tany Fianarantsoa ny kandidan'ny Mapara ny antony dia ity nisy ny fanambarany vavolombelona birao mpifidianana izay
manodidina ny tany amin'ny périphérie satria raha teo andrenivohitra Fianarantsoany dia lasa ny mapary daholo ny vokatry mpandresy ny mapary am'raika amby folo alina zahay dia efa nahazo ny voka-pifidianana rehetra 38% ny fandanynalany ny lisitra mapary dia ny ASVM 36%. fa ny procès-verbaux kosa zay namboarina tao aorinan'io zay procès-verbaux natao efa narenina ny voka-pifidianana no noentina eo amindreo birao amindreo candidat reo satria ny naka ny voka-pifidianana tany amin'ny périphérie ambanivohitra dia tsy mba ny fiaran'ny senita fa ny fiaran'ny HVM mpikambana HVM ary dia tamin'izany mazava ho azy efa very koa ny fahamarinan'ny fifidianana. Mbola izay tranga tao Fianarantsoa izay ihany dia maro tamin'ireo birao mpifidianana no nisokatra mialony fotoana. Ny fisian'ny taratasy fitanana tsoratra no fenona tanana ary tsy nisy autocopiant ihany koa izany. Ny atoko mapara manokana izay efa nanamarina izay tsy fahatombanana izay tamin'ny alalan'ny vaditany niaraka tamin'ny filohan'ny SRMV tany atoerana. Dia manambara ny témoignage avy any ambany amin'ny périphérie miditra handatsa-bato ny mpifidy dia efa vata efa misy vato no ao anatiny. Zay moa vavolombelona ny manambara n'izay zavatra izay. Fa ny zavatra tena hitanay ary tsapanay teo amin'ny nanatitra ny document mpifidianana tany amin'ny SRMV teo amin'ny senita 7 any zany démembrement dia maro tamin'ireo vata fametrahana vato no tsy nisy kase tsy seletsony ary nangalana huissier nangalana vady tany ny constaté ny anomalie rehetra vady tany no nalanay ary eo ny procès verbal en constat zay nekeny soma tsara ny présidente ny SRMV hoe toy izao ny bureau de vote nahitana ny anomalie. Efa nisy ny fitoriana napetraka izy ireo mikasika iny voka-pifidianana iny saingy tsy mbola nivaly ny fitsarana avy any amin'ny tribunal administratif. Ny tany Mahajanga ny tantarany zavanseho ny mpanao gazety avy any atoerana nanamafy ny fisian'izay vato efa voapetraka mialoha tao anaty vata fandatsaham-bato izay. Ity tranga ity izay nampisahotaka ny tany Mahajanga iray manontolo. Arak'izay dia manangasanga ny alerte rouge na ny fambaramena ho an'ny commune ambony ho an'ny commune Bonamage aty amin'ny partie Boeny misy Mahajanga faharoa fa naka tsara na urne efa feno vato na ny vata mangarahara efa feno vato ny candidat efa misy soratra HVM koa ny ao anatin'io vata io. Arak'izay dia efa voasora efa vita cochena efa voamarika avokoa ireo bulletin tokana io izay efa misy ny cocheny HVM. Arak'izay dia voatetika isan'izany ny fidianana ao amin'ny commune Bonamage raha naren'io moa ny fototra ndraikitra dia oliviny minitra sy ny fototra ndraikitra dia midina nijeriny zava-misy dia tsy maintsy nandraisana mpankefitra izy ireo nampiasa tanteraka ny fidianana ao anatin'ny commune Bonamage. Ireny sahotaka tany amin'ny faritra ireny izay niteraka disadisa teo amin'ny sampomba ny kandidat tsirairay avy ka tsy mbola milamina hatramin'izao. Ny taratasy fitanana tsoratra ny tena namoaka ireny tsy fahatombanana sy endrika fangalaram-bato nandritra ny fifidianana ireny. Ohatra tsy mifanojo ny zavatra voasoratra tao anaty taratasy fitanana tsoratra. Ny teny amin'ny birao fandatsaham-bato teny ilan'ny vato Andavamamba voasoratra ao anatin'izany PV izany fa 7 ambin'ny 20 nisan'ny bileta tokana voalaza fa nampiasaina.
nisan'ny mpifidina an-Datsabato nefa tafakatra 700 izany hoe nisy raiky amin'ny 700 nolazaina fa nifidiny nentina nampitomboana ny vato azon'ny kandida iray. Nitetsy Andranomena ihany koa ohatra voalaza fa 727 nisan'ny bileta tokana nampiasaina nefa 720 ireo olona voalaza fa nifidy. Ity ndraga ity izay hita ihany koa teny amin'ny komuna Lakamisy Fenoarivo ary nahitana PV anankiroa samy hafa tao anaty birao fandatsaham-bato iray. Ny PV voalohany milaza fa raisy 704 ka hatramin'ny 507 ny bileta nampiasaina. Misy PV hafa nefa milaza fa raiky amin'ny 507 ka hatramin'ny 507 no nampiasaina, izany hoe manisa miverina. Fianakavian'ny sefitokotany atao an-toerana ihany koa ny akamaroan'ireo mpikambana tao anatin'ny birao fandatsaham-bato. Ty raha zanak'olona voalohany ty zao raha vavimbadin'ny vice-président dia ity nomenjanahary Anne-Marie Larissa ty zafikely ny président tena président dia ty vadiny ty zafikely ty Jean Élisée ty. Ohatran'izay daholo zany dia reto olona fianakaviana amin'ny président daholo nampanisa vatona n'iny zany hoe olona fianakaviana ray daholo zany constitué le bureau de vote. Hatramin'izay io fa tsy hoe efa mahazatra ny hoe andro président ray ohatrany hoe lasa orinasa manokany président ny fokotany mihitsy zany n'ino tena raha teo ny bureau de vote. Tsisy tsy mahalala an'izany ny olona rehetra voantanina tsisy tsy mahalala an'izany hoe izy aiza misy mpivady eo membrana bureau de vote anankiray misy mpivady. Teny amin'ity komuna ity ihany araka ny fanazavan'ireo kandida dia mbola nisy ihany koa ny resaka hakitrano an-trano teo amin'ny bentanàna teo aloha izay kandida tamin'ny fifidianana teo ihany koa sy ny sefokotany araka ny fanazavan'ireo mpifaninana taminy. Nisy ny tsindry natao tamin'ireo mponina ny amin'ny tsy maintsy hifidianan'izy ireo ny kandidan'ny atoko timy araka ny fanazavana izy ireo hatrany. Eny taona zao natongavako tety amin'ny toera tety fifidianana efatra nefa natrehako ao amin'ny bureau de vote anankiroa ireo. Salle 1, salle 2, Antanety 2, ao amin'ny PP, Antanety 2. Ny vaton'ny team ao amin'ny salle 2 dia tsy mihoatra ny 350 ary ao amin'ny salle 1 230. Fifidianany efatra mifanesy ary ohatra ka azo réquisitionnena ny résultat ny fifidianana rehetra ny tranga teo nandritran'izay nefatra zay tsy mihoatra n'izay ny vaton'ireo. Zay no afahako manaprofo hoe reo olona 370 reo dia tsy fidy timma mihitsy reo. Profony zany resy ireo tamin'ny référendum satria reo ihany vatony eo. Resy ireo tamin'ny fifidianana premier tour, resy ireo tamin'ny fifidianana deuxième tour, resy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary nakalesony izy dia aleo ny fafanatao anaty tsy mpifidianana le olona efa vatany fa tsy fidy azy. Nanana fanazavana hafa nandiso izany kosa nefa ny kandidan'ny team tany toerana ary nilaza ny tena ny fahafankahalana sy tsy fitiavana manokana no antony nahatonga ireo kandida mpifaninana amin'ireo hanely izany resaka izany. Olana ara-teknika teo amin'ny 1000 nanotana ny lisitra no nalatsaka ireo olona ireo raha ny fanazavany. Inona ny olona ary zamo amin'ny scientifique dia manontany andreo olona mahay mikirakira ordinateur hoe fa maninona no milatsaka zay no ny zavatra hitako rehefa mi-imprimer zany zay amin'ny etratrano ao amin'ny bureau dia misy milatsaka io dia zay mampatonga hoe mampamantany olona hoe inona mahatonga an'io. Mety hoe le machine ve no mandatsaka. Za aloha ny eto dia manala mihitsy hoe sanatria vava tsisy olona itsongolika hoe anam-potoanako hoe ty anaran'ity olo ty tsy fidy anaty na ty fidy anaty ary manao ny liste électorale igny tsy atian'ivony commune tsy manana ndraiky tam'izany akory na be ny tanàna ary fa any misy commission manokana zay mahatonga ny senita miratsa mangaikany CED dia misy ny CEC dia ny liste ny fokon'olona fotsiny misoratra anary no lehibe mifokotany pasena ato amin'ny CEC anjaran'ny olona rehefa avy eo mbola misy n'le napetraka hoe vérifiena mbola ao ve ianao. Fa iverenantsika kosa ny teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra olana izay mbola mampifanolana ny kandida Lalora Valmanana laharana fahenina izay mitarika avonjomaiky raha ny voka-pifidianana avoakan'ny senita sy ny kandida laharana fahasivy Lalatina Rakotondrazafy. Fomba fiady teny amin'ny birao mpifidianana raha nambarany fanakoman'ny mpanisa vato ny ilany misy ny lisitra Freedom ka ilazana fa vato fotsy rehefa ity lisitra ity no mahazo. Santonany ihany tamin'ireo fitarainana misy 20 nalefany eny amin'ny tribunal administratif izany raha nambarany. Ty zany le bulletin unique zao ty. Dia rehefa anomean'le olona andeha hifidy izy zany dia tonga dia avalony ohatr' izao
dia tonga dia teneniny zany ianao hoe amreto no mifidy amin'ny ankavia dia gaga moa le olona zany miantso taty aminay ny teny hoe tsy misy kazo ho an'ny freedom angeo anatin'ny bulletin unique ahonany tsy izy dia rehefa no marinina tena misy le izy fa tonga dia afeniny zareo ohatran'izao dia tonga zany dia etona sainy mifidy le olona fa tamin'ny fanisambato ihany koa dia zao indray ny fikany zareo tena alabato mamohatra mihitsy ange izy ary tsy azo ny saina nieritreretina zany hoe misy zavatra tahakan'izany ohatran'izao n'izay ndray ny fikany zareo anisa vato zany dia raha voneny freedom zany mahazo iny manko voatakona amin'ny tanana dia ataondry zareo ohatran'izao dia asehony an'ny olona dia hoy izy hoe vato fotsy maro tamin'ireo kandida nahita izay tsy fahatombanana teo amin'ny komuna izay no nitambatra nangataka ny fanafoanana ny vato azon'ny kandidata roin'izy ireo na ihany koa mangataka ny amerenana ny fifidianana hita izany tamin'ny amin'ny distrika Anarivon'ny Mamo izay hitorin'ireo vondrona kandida ny kandidan'ny team any an-toerana radiniana kandidat team CHVM avokoa ireo hitana olana ireo ary voapanga ho nangala bato nandritra ny fifidianana 183, 184, 185, 190. manoloana izany korotana rehetra izany efa maro ireo vondron-kerina ny hevitra mikasika izay tsy fetezany fifidianana izay ny KMF Knoe ohatra namely mafy ny amin'ny tokony tsy isian'ny fampiasana fitaovam-panjakana sy olo-mpanjakana entina mpandany kandida iray tranga izay hita tamin'ny fifidianana farany teo voaresaka tamin'izany ihany koa ny avy eo anivon'ny fitondram-panjakana izay nanova ny lalàna teny am-panidinana nandritra ny fikarakarana ny fifidianana fa indrindra ny Bianco sy ny Samefinina izay tokony alara-maso ny volany vezivezy nandritra iny fifidianana iny noho izany zavatra nyresahana rehetrarehetra zany ny KMF Knoe dia mahatsapa ny fisian'ny fenitra mahafifidiana demokratika maromaro tsy voahaja ka mampanahy ny KMF Knoe ny ahafahan'ireo olom-boafidy hitondra asa fampandrosoana io nivon'ny commune misy azy noho izany ny KMF Knoe dia mitaky voalohany indrindra fandraisana andraikitra sy fampahafantarana ny zava-misy momba ny fampiasam-bola tao anatin'ity fifidianana ity avy amin'ireo raha tompona andraikitra maro samihafa indrindra fa amin'ny ady amin'ny kolikoly manoloana ny endrim-pifidiana-tsafidy sy ny fanaparitahana vola samy amin'ny endriny samihafa mitaky ihany koa ny KMF Knoe ny jerena fomba ahafahana miantoka ny tsy ambaratelon'ny fifidianana no sady tsy ahafahana manamboatra bulletin tokana hafa ankoatran'izay ampiasaina amin'ny bureau de vote ny tsy fampiasana intsony ny fahefam-panjakana amin'ny fanovaovana na fanambamboarana ny lalàna hitantanana ny fifidianana mitaky ihany koa ny KMF Knoe ny tsy fampiasana olo-mpanjakana sy fitaovam-panjakana izay andoavan'ny olo-pirenena etrany hoentina mampandany kandida mpanjakana ny ena ihany koa ny tahampavitrian'ny mpifidy nandritra ny fifidianana kominaly farany teo ho an'ny teto amin'ny komuna Antananarivo renivohitra manokana ohatra 300 izay tahampavitriana izay ny tany amin'ny faritra nefa raha ny tatitra azo dia misy mahatratratra any amin'ny 700 tranga izay mampiaya raha ny fanazavan'ny mpikambana ao amin'ny sefafi eny marina tokoa aloha fa mampisalasala mampiaya le taux de participation tamin'le fifidianana satria raha jerena ny isan'ny vato rehetra izay nalatsaka teto Antananarivo renivohitra dia latsaky ny isan'ny vaty azo ny Andry Rajoelina tamin'ny 2007 donc ny taux de participation ny vato rehetrarehetra zany dia latsaky ny candidat anankiray tamin'ny 2007 mampisalasala tokoa zany ary nefany aty moa zany 25% taux de participation any ambanivohitra nefa hony dia 60% nefany any indraindray mandeha 20 km ny olona mitady bureau de vote ka ohatrany mahagaga ihany zany hoe ny any ambanivohitra indray no motive kokoa no ny eto an-drenivohitra manaraka izany ny zavatra tena tsapa tamin'ity fifidianana ity dia le fiovaovan'le règle du jeu taraiky be mihitsy ny lalàna sy ny décret sasany mbo nivoaka dia zany zao dia mifavoriser ny pouvoir
manoloana izay fianany ny tahampandraisana anjara ny mpifidy izay tsy anana ny famarina toerany manoloana ireo fitopolo isan-jato tsy nifidy azy ireo olom-boafidy ireo hoy ny manampahaizana momba ny fifidianana mivondrona ao anivon'ny jeune na ny groupe d'experts nationaux izany hoe ny vitsy anisa indray no tsy maintsy hitondra ny firenena. Taorian'ny voka-pifidianana ny zavatra tsapa zany dia miditra amin'le hoe dictateur de minorité tsika zany hoe ny olona lany eo marina fa lany izy fa rehefa jerena amin'ny ampahambato zany sy ny fandraisana anjara sy ny olona tafiditra lista dia azo lazaina fa any amin'ny 10 isan-jato ny olom-pirenena tokony hifidy zany na lany azy dia ny zavatra tokony ny vokatra zany dia ny légitimité n'ilay olom-boafidy ary indrindra moa tokony hijery izy nireo olona zay tsy afaka nifidy sy olona tsy afaka tsy nifidy tsy nifidy azy mba hiditra anatin'ny hoe fiarahana miaino zany dialogue ny tokony apetraka voalohany indrindra alohan'ny andraisana fanapa-kevitra raha zany dia mianano sarotra amintsika zany fomba fitantanana sy ny fomba andrindrana ny fiarahamonina isaky ny commune sy zay rehetra. Ho an'ireo mpanao politika sy ny mpamakafaka politika kosa tsy hiteraka voka-tsoa sy tsy hitondra makany amin'ny filaminana ny fifidianana communal farany teo iny be loatra ny tsy fahatomombanana hatramin'izao mbola misy fifanolanana hatrany ny voka-pifidianana. Tena tsy maintsy hitarika tsy filaminana iny ohatra fotsiny zao amin'le fomba famoahana sady an'le valim-pifidianana zao dia efa samy miandry ry very ry tondron-tsita ty mandresy samy mandresy zany zavatra zany manahirana be amin'ny tany aty amintsika fa ny fitondram-panjakana moa dia miteny hoe lamina lizy nandeha tampilaminana dia eto dia miteny na ny mpangalatra aza tompoko afaka manao zavatra ampilaminana. Na dia teo aza nefa izay fimenomenonana rehetra izay nilazany avy amin'ny solotena maritry ny PNUD eto amintsika fa tsy maintsy manaiky izay valim-pifidianana mivoaka eo ny malagasy nipetraka ny fanontaniana araka izany amin'ny hoe fa hifandraviaizana no nahafahana nanao izany fanambarana izany sa ihany koa ve nisy tsindry avy amin'ny vondrona raisam-pirenena ny nanaovana iny fifidianana iny ka tsy afa manoatra ny fitondram-panjakana. Ho an'ny mpitondra teniny Mapar zony ny vahoaka ao amin'ny firenena iray ny manohitra ny valim-pifidianana. Fa inona nataon'ny lay solitenina ny PNUD Ramatoa Fatma Samora izy indray no anome baiko voaka malagasy hoe tsy maintsy manaiky an'io vokatra eo nareo na dia mazava raha fa alabato matsiravina. Ny fanontaniana mipetraka hoe super présidente ny république ve Ramatoa Fatma Samora sa inona. Ny feon'ny vahoaka malagasy no nalaina tamin'ny fifidianana zay fanapahan-kevitry ny vahoaka malagasy ny tsy maintsy tanterahana ka raha hodikodiny io safidin'ny vahoaka io any amin'ny charte internationale des droits de l'homme milaza fa zon'ny vahoaka atraminy mikomy aza raha ilaina. Rehefa zoina izay voalaza rehetra izay tompona andraikitra voalohany tamin'ny tsy fahatombanana rehetra nandritra ny fifidianana ny senita mandidina ny 7 ny fitarainana voarain'ny senita mikasika ny fifidianana raha nambara ny tompona andraikitra iray ary mandidina ny 2 kosa ny fitarainana tonga eny amin'ny tribunal administratif izany hoe mihoatra ny isan'ny commune ny isan'ny fitarainana mikasika ny fifidianana. Raha nantaniana mikasika izany ny filohan'ny senita tsy manakambara firy ny tenany ary nanilika ny raharaha teny amin'ny tribunal administratif. Dia ny tribunal administratif manokana zay ka zany rehetra zany dia efa hentsika fa hoe misy ny efa nandeha mo fifidianana iny zany dia hoa misy ny hoe zao karazany rehetra reo dia zavatra ho zay hoe avy aloha ny fitsarana ny asany fa izy ny tompo teny farany mikasika an'izany. Rehefa nijiriziry nampiasan'ny senita tamin'ny fifidianana communal ny fitondram-panjakana miroso indray amin'ny fananganana ny rafitra vaovao raha tsy ivina nefa dia efa nisy tolo-dalàna mikasika ny fananganana ny CEI natolotry ny vondrona Armada saingy nahemitra hatrany ny fandiniana ny fananganana ny CEI. Ity tolo-dalàna ity izay efa ny faha 420 ny volana Desambra 2024 no tonga ateny amin'ny antenimieram-pirenena. Atao fakakevitra ny an'ny solombavam-bahoaka saingy volavolan-dalàna akana ny hevitry ny rehetra no avotra hoy ny ministry ny atitany. Sy ministera no andrafitra io voamera manokana maleo tena misahana ny fifidianana fa isika rehetra reo sokazon'olona zay nitany saiko teo nisy ny fanontaniana teo hoe efa nisy iny volavolan-dalàna proposition de loi avy tany amin'ny assemblée raisiny iny ary tsy maintsy hojerena akana hevitra andray andreo fiarahamon'ny pirenena koa zany
alraisina ny hevitry zareo. io rafitra vaovao io no hikarakarana ny fifidianana kominaly izay nisy olana ka averina hoe ny filoha-pirenena ratsaivina ny senita no voafaritry ny tondrozotra hanao ny fifidianana kominaly. io no hevitra nanohanany fitondrana ny fiazonana ity rafitra ity hikarakara ny fifidianana na dia efa atao anatin'ny repoblika fa efatra tanteraka aza. Aty aoriana nefa ny fanjakana ihany no milaza fa azo ny rafitra vaovao karakaraina izany fifidianana kominaly izany. Ho an'ny solombavambahoaka mila vonjy Philobert, filohan'ny vondrona parlementaire VPM Malagasy Miaramiangy, fanaovana tsinotsinona ny antoko politika sy ireo solombavambahoaka nandrafitra sy nanolotra ilay tolo-dalàna ny zava-misy ankehitriny. Dia raha ohatra izany ny fipetrany nahoana no tsy natao talohan'ny fifidianana be ny tanàna zay CI vaovao zay satria mbola noeretseretina hampiasana amin'izay ilany fitondram-panjakana azy ny CNT. Ka heverinay fa tandrevaka zany raha ohatra ka izany hitondrana nyty firenena ty ary zany raha teo koa ny mahatonga nyty nouvelle majorité parlementaire zay lazaina sy dradradradraina ty fa tsy mety satria fanaovana tsinotsinona ny antoko zany ary heverinay fa zany ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana rehefa misy zavatra heveriny fa metimety aminy dia ataony aloha tadiaviny solombavambahoaka fa rehefa heveriny ray fa tsy mety aminy nefa ilain'ny firenena dia tsy pahiny tolokevitra zay atolotra tsy pahiny solombavambahoaka. Na inona aloha lazaina na inona ambara mazava ary miariary hitapokitam-pirenena fa tsy fahombiazana tanteraka ny an'ny senita tamin'ny fifidianana farany iny. Voapirofo ihany koa hatreto fa niteraka savorivory sy lonilony maro izany fifidianana izany noho ny tsy fahamatorana sy ny kajy politika samihafa teo amin'ny fikarakarana azy. Mazava ihany koa amin'izao fotoana izao fa mikasa ametraka ny soniany ao anatin'ny lalàna ananganana ny rafitra vaovao isolon'ny senita tahaka ny nataony tamin'ilay lalàna momba finjaram-pahefana farany iny ny mpitondra fanjakana. Ametraka fitoniana ve ny fomba fanao tahaka izany? Eritaona sy tapany aty aoriana mbola ny fanamafisana ny fijanonana eo amin'ny fitondrana ihany aloha no tena zava-bita mivaingana azo hitsarana sy izy tony ny fitondram-panjakana. Tsy mbola miainga ny fampandrosoana ara-toe-karena, tsy mety mahatoko ny mpamatsy vola, tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana izay efa niotra ny tombatombana natao. Manjaka ny tsy fandriampalemana sy ny fakana ankiriny. Tsy hita mivaingana ny tena vokatr'ireo zato andro natao fanamby. Hatramin'izao tsy mazava amin'ny sarambabem-bahoaka ny tena zotra mpampandrosoana hitondrana ny firenena atao anatin'ny repoblika faefatra. Tompoko lahy sy tompoko vavy, anahoana ny zavatra iseho amin'ny fiainam-pirenena rahampitso tsy mazava amin'ny olo-pirenena intsony amin'ny ankapobeny ny hoe makaiza dia mizotra ho aiza isika ankehitriny. Manjavozavo ny politika ny fitondram-panjakana momba ny tena fampandrosoana marina miantraiky amin'ny fiainam-bahoaka. Iny fifidianana farany arak'ireny zavan-tranga maro samihafa ireny ve no atao fototra hanaingana ny fampandrosoana andrasana ny fivoaran'ny raharam-pirenena manoloana izany. Izay aloha no masaka azona roso tamin'ity androany ity ny saotranao ihany koa izahay niaraka nanaraka izany hatramin'ny farany ny fandarana alaliny moa dia azonao araina sy jerena ao amin'ny tv.cool.mg misaotranao ary niaraka taminay hatramin'ny farany ary mame fotoananao ho amin'ny heriny toy izao indray. Veloma tompoko.